Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandaharana manokana aty izay anarantsika ny lesona amin'ity talata faraka amby volana Jolay ity, lesona ho an'ny lehibe. Milohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavakisika. Raha ny masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tompo-taona indray fa ny mandinika ny teninao, ngataka aminao mba hiasa ao anatinay tsirairay avy ka tsy hisy ho latsaka izany teninao izany, fa mba hoery hoentinay miatsika ny androm-piainanay aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe manana anjara amin'ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Manana anjara amin'ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Amin'ireo andininy farany milaza ny vavaka nataon'i Paoly ao amin'ny Efesiana 1:1-20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika izany aminaran'i Jesosy. Manao hoe izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy olohany manapaka ny zavatra rehetra ao amin'ny fiangonana, izay tenany dia ny fahafenoan'izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra, amen. Io teny io dia velabelarin'ilay hevitra fahatelo ny amin'ilay fahazavaran-tsaina avy amin'ny fanahy masina izay antenaina mba homen'ny fanahy masina ny mpino, ny fioaran'ny halehibe ny herin'Andriamanitra ho azy ireo tsangaroa teo amin'ny tantaran'ny famonjena no hanombohan'ny fanazavany momba ny herin'Andriamanitra. Dia ny voalohany dia ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary ny faharoa dia ny fanandratana an'i Jesosy ho eo amin'ny seza fiandrianana izao tontolo izao. Ahoana moa izany no isehon'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Asaiko ianao maka ny Efesiana 1:1 sy ny Koritiana 1:5. Fa ao anatin'izany dia ahitantsika fa ny finoana tsy edikevitra ao anatin'ny fivavahana kristianina ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany no mahatonga ny mpino hiandrandra sy hanantena ilay fitsanganana lehibe ho avy ho an'ny fiainana mandrakizay amin'ny fotoana iverenan'i Kristy. Noho ny fitsanganan'i Kristy no ahafahantsika mitodika ny aminy ary ankehitriny mba handray an'ireo fitahiana rehetra avy amin'ny filazantsara ary anisan'izany ny fanatrian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ilay sary hita ao amin'ny Efesiana 1:20 hoe napendrak'Andriamanitra eo amin'ny tanana ankavanana ny an-danitra Kristy dia io dia avy eo amin'ny Salamo 119 izay andininy voatonona matetika indrindra ao amin'ny testameta vaovao. Ohatrany hoe miainga vao avokoa ireo andiny rehetra vao hitantsika teo aloha ireo ary mitana toerana manan-danja ao amin'ny Efesiana ny fanandratana an'i Kristy. Fa hoy izy hoe niarana tsangana ka niarana petrana ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy izy ny mpino. Ankoatran'izany dia ataon'i Paoly fanombohan'ny famenoan'i Kristy ny zavatra rehetra sy ny fizarany ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana ny fiakaran'i Kristy.
nampitandrina antsika Paoly ao amin'ny Efesianina 4:7-9 mba tsy hevitra ny Kristy ho mipetra-potsiny eo amin'ny fisezafiandianany ray akory isika, fa mba ahazontsika an-tsaina kosa hoe eo am-piasana araka ny hita amin'ny testamenta vaovao le nasandratra mandroso amin'ny alalan'ny fanahy masina mitety an'izao tontolo izao, sady efa mpanjesy no mbola andresy ihany koa. Zay zany tokony ho tsapantsika sy ho fantatsika ihany koa. Koa soritsoritany Paoly ho fanehoana ny herin'Andriamanitra homenany mpino ny fanandratana sy ny fametrahana an'i Kristy eo amin'ny seza fiandrianana. Ary tsy izany ihany fa io koa no ambarany ho loharanony zany hery zany. Zany hoe manao asa lehibe eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra i Kristy ho atsika. Ary ny asa ataony ao dia mba hahatonga asiany manko tena mpandova tokoa. Ary raha misy ny zavatra tokony hafalantsika dia tokony izany. Ary raha misy koa ny tokony hanaonantsika fanantenana dia satria Kristy nitsangana tamin'ny maty, dia izao sy ianao izay mpanaradia azy dia tsy maintsy hitangana tamin'ny maty ihany koa. Ny anirentsika dia tokony ataontsika dia hangataka ny fanahy masina hampijoro antsika mandrakariva mba hahafahantsika mitana an'izany anjara zany ny amin'ny herin'ny fitsangana amin'ny maty. Dia mba ho aminao tokoa ny zany teny zany anio ary mba hanananao fanantenana mandrakariva. Amen. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao hatrany izay mba hampitomboanao ao anatinay izany fanantenana zany. Ka andeha tahaka ny olona manam-panantenana izay tsy ho kivy satria manana anao mpanjesy ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.